Faly miaraba amin'ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manona ny fahasoavana ho aminareo. Ny FFPM fa 440 ny andininy voalohany fahatelo sy ny fahefatra ary ny fa 770 ny andininy voalohany faharoa ary ny fahefatra no ndeha iomanantsika amin'ny fidirana. Ao amin'ny perikopantsika androany arak'izay voasoratra ao amin'ny Lioka 5 andiny fa 20 dia misy zao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tokony ho avalona tao aorian'izany teny izany dia nitondra ny Petera sy Jaona ary Jakoba izy ka niakatra tany an-tendrombohitra hivavaka. Amen. Fony Jesosy tetỳ an-tany dia nanana fiainam-bavaka, tena natanjaka ary tena niavaka. Fanaony Jesosy ny mandeha mitokana am-bavaka ny an-tendrombohitra, mandritry ny ora maro mifanatrika amin'Andriamanitra rainy. Ary ny Baiboly dia manambara koa fa Jesosy dia nampianatra ny olona hivavaka sy ny taonan'ny olona hivavaka mandrakariva. Amin'izao fiandohan'ny taona izao dia tiany Jesosy tsika hanana fiainam-bavaka tahaka ny azy mba hanamafiorina ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ray. Manaiky hamaly izany andro izany venao. Vavakantsika. Jesosy Kristy Tompo, sotranao izay fa noho ny fanavotanao anay dia afaka manana fifandraisana amin'Andriamanitra ray ankehitriny. Raha ianao mahazanak'Andriamanitra anao aza, nanana fiainam-bavaka tena natanjaka niaraka tamin'iray, maika fa izahay olombelona mpanota mila famonjena. Misaotra anao mampianatra anay hivavaka, misaotra anao mitaona anay hivavaka, fa ny vavaka tokoa no mamelombelona ny fifandraisanay amin'ilay ray be fahasoavana, ilay loharanonaina, ilay loharano kely, ilay loharano mpitahina, ilay loharano mpiadanana. Ary raha tapaka ny fifandraisanay amin'iray dia toy ny pokaty ny fiainanay, toy ny tany karakaina tsy misy maminy, tsy misy fiadanana. Ny vavaka tokoa ny toy ny rivotra mamelombelonayna ka marary sy osan'ny foamam-panahinay rehefa tsy ampy ny vavaka. Fanay masino voleo aty anatinay ny fitiavana vavaka, ny faniriana teo akeo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra mandrakariva. Reseo latro izay mbola misalasala ny amin'ny herin'ny vavaka sy ny mahazava-dehibe ny fananana fiainam-bavaka. Tompo malalo, ndreto izay manantona anao avaozy ny fiainam-bavaka amin'izao taona vaovao izao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Fotoanan'ny
Toko fasivy amin'ny fanendiny faharoa amby telopolo misy zao teo izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa navesatry ny tory ny mason'ny Petera sy ny namany, nefa hanary tory ihany izy dia nahita ny voninahitry Jesosy sy izy ireo lahy izay teo aminy. Amen. Petera sy Janoary ary Jakoba dia matetika entin'i Jesosy mitokana am-bavaka miaraka aminy. Ary ny soratra masina eto dia manambara fa nahita maso ny voninahitry Jesosy izy ireo. Azo heverina fa akaiky kokoa an'i Jesosy Kristy ireto mpianatra telo lahy ireto mihoatra noho ny mpianatra sasany. Ry havana, marobe isika no te hahita ny fahalehibiazan'Andriamanitra, ny voninahiny, ny famirapiratany eo amin'ny fiainantsika. Tena azon'Andriamanitra atao tsara izany. Azon'Andriamanitra atao tsara ny maneho izany raha toa ka manana fifandraisana akaiky aminy ianao. Vavaka isika. Jesosy Kristy Tompo, eo anatrehan'ny zavatsarotra iainanay isan'andro, dia maro izay no mba maniry ahita ny voninahitrao sy ny herinao ary ny famirapiratanao eo amin'ny fiainanay. Misaotra manambaranay amin'izao maraina izao fa tena asehonao amin'ireo manana fifandraisana akaiky aminao ny voninahitrao, dia ireo izay manana fifamatoram-piainana aminao. Fona aminao izay satria ny fahotaninay sy ny fanalaviranay anao no mahatonga anay tsy hahita ny voninahitrao. Indraindray dia tsy manaiky anao tompo ho mpamonjy ny fiainanay marina izay fa miantehatra amin'ny tenanay, miantehatra amin'ny harenanay, miantehatra amin'ny sainay. Indraindray tsy manaiky anao tena tompo ny fiainanay marina izahay fa ny sitraponay foana ihany mbola ataonay na dia fantatra ara fa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao izany. Fona aminao izay fa ataonay atsirambina ny fiainam-bavakay sy ny fandalinanay ny teninao ka tonga matimaty ny fifandraisanay aminao. Fa tsy fohy ny tananao fa mahavonjy, tsy lalin-dalovana ny sofinao fa mandry, fa ny fahotanay no hevitra mampisaraka anay aminao ka dia tsy miaino ianao. Mifona aminao izay mpamonjy io. Metezana vaondray maka ny fifandraisanay aminao amin'izao taona vaovao izao. Hampandrio ao anatin'ny fonay ny faniriana te-ana akaiky ianao bebe kokoa hatrany hatrany. Tafio heriny tsirairay mba azoto hivavaka hamaky ny teninao ary hafahana fo amin'ny fanomponanao. Dia samy ahita ny voninahitra ao amin'ny fiainanay anie izahay. Izany vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Nirako izao ray befite, ni uakakinao bebe kuku, sairino irako mandrapa fatiku,
rehetra irery ihany voninahitra hitoetra amintsika kosa ny fahasoavany. Amen. Anio alahady fa 14 ny volana janoary 2024 alahady voalohany manaraka ny Epifania. Alahady natokany fitandremana Isotry Fitiavana hitondrana Vavaka ny Firaisan'ny Sampana sy ny Sampanasa ary ny asa sy ny fikambanana. Ny liturgia amin'ny endriny voalohany no anatanterantsika ny Fanompoam-Pivavahana. Ibanjinana ny lohahevitra hoe LEHIBE ny VONINAHITR'ANDRIAMANITRA. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra dia iarahantsika mamaky eo am-pitsanganana ny salama. Amin'ny anaran'ny Tompo, ny lanitra mitory ny VONINAHITR'ANDRIAMANITRA ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy ary ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Tsy misy ny tena fiteny anefa tsy re izay feony efa mivoaka amin'ny tany ny famolainana. Ny fipisana ary ny aleha dia trana amin'ny farany koa ka tsy misy takona amin'ny hafanana. Amen.
Dia iombom-bavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra tompo sy mpahary anay eo, tafavory eto an-tranonao izay anio, miombo-po amam-panay idera sy isaotra anao, aoka ny fanahy masinao izay nomenao anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, mba ameno ny fiainanay ka hatsapanay fa lehibe ny voninahitrao. Tsy takatry ny saina ny alehibeazanao, ary efa nandresy ny fahafatesana Jesosy zanakao, ka afaka mamindra aina ao aminay koa. Ankehitriny Tompo, misaotra anao izay fa noho ny asan'ny fahasoavanao eto amin'ny fiangonanao no ahafahanay mitondram-bavaka ny fiombonan'ny Sampana sy ny Sampanasa ary ny asa sy ny fikambanana velona eto amin'ny fiangonanao. Ho fitazana ny vahoakanao araka ny fanomezam-pahasoavana nomenao azy. Ny fanahinao ary no aoka hiasa mahery ao anatinay, ka aizanay manolotra ny tenanay ho fanatitra velona sy masina izay sitraka ho Andriamanitra ray. Fa izany no Fanompoam-Pivavahana tokony ataonay indrindra. Taomizay aizanay banjina ny herinao sy ny voninahitrao, ary aizanay manajanao Andriamanitra masina sy be voninahitra ao amin'ny Jesosy Kristy zanakao sy ny fanahy masina. Amen. Ry havana malala, enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah, sambatra izay miteny vavolombeny ary mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Ry havana malala, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika, koa aoka anantona ny tompo hiaiky ny fahotantsika eo anatrehany, ka hanaraka ao am-pontsika izao tonom-bavaka izao. Mamindra fo aminay Andriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny habehan'ny fiantranao, vonoa ny fahadisoanay, sasao madio izay mba ho afa-keloka, ary diovy izay mba ho afa-pahotana. Fatsaronay ny fahadisoanay, taminao dia taminao ihany no nanotanay, ary izay ratsy eo masonao no efa nataonay. Mba ho mariny ianao raha miteny, ary tsy hanatsiny ianao raha mitsara. Indro tamin'ny eloka no niterahana anay, ary tamin'ny fahotana ny torotoronina anay ny reninay. Indro famarinanao am-pony sitrakao, ary fahendrena ao amin'ny miafina no ampahafantarinao anay. Diovy izay ho afa-pahotana Tompo, dia adio. Sasao izay ho fotsy mangatsakatsaka, ampandrenesy fifaliana sy firaviravony izahay. Afalian'ny taolana izay voavakivakinao. Afen'ny tavanao ny fahotanay, ary vonoa ny elokay rehetra. Tolory fo madio izay Andriamanitra, ary avaozy iorinao aminao ny fanahinay ao anatinay. Aza manary anay eo anatrehanao, ary aza manaisitra ny fanahinao masina aminay. Ampidio aminay ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toan'ny fanahy mazoto izahay. Fa tsy fanatitra ny sitrakao, raha izany dia nomena ihany. Ny fanatitra ho anao Andriamanitra dia fanahy torotoro,
ary ny fanatorotoro sy mangorakoraka tsy mba hataonao tsinitsinina amin'ny anaran'i Jesosy mpamonjy anay. Amen. Ry havana, ho antsika izay niaiky tokoa ny fahotantsika dia ho anatrehan'ny Tompo ary mibebaka marina tokoa, mitsangana andreny teny somafaly atolotry ny Tompo antsika ho famelana ny helitsika. Hoy ny Tompo, izao ny Jehova, izany no anarako, ka ny voninahitry tsy homeko ny hafa. Noho ny anarako dia hononiko ny fahatezerako, ary mba hiderana ahy dia manindry fo aminao aho, mba tsy hamongorana anao. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo, fa voavela ny herokareo noho ny anaran'ny masina, miderany Tompo. Ho antsika izay voavela heloka dia andeha ambara-pahabe maso ny finoantsika araka ny fahanakempinoana laharana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra iray, ray tsy toa, mpanomina isika manaiky mibatisa iray ho famelan-keloka sady mametana ny fitsangana amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ry havana tafombona amin'ity alahady fa 14 ny volana janoary ity. Indreto fanentanana anankitelo izay entina amintsika. Ny voalohany misaotra an'Andriamanitra sika avefa afaka nanomboka ny fotoana isa-maraina teto amin'ny fiangonana iny herinandro lasa iny ary dia mitoy izany. Ataony fampatsivana sy fanazavana ry havana fa manomboka amin'ny enora sasany isa-maraina ny fotoana eto am-piangonana, tsy misy ny sabotsy fa omaly sabotsy dia mbola nisy tonga isika teto.
Ny sabotsy manomboka amin'ny ora sasany dia natanterahindreo karazam-pivoriana samihafa eto amin'ny fiangonana. Ny Fanompoam-Pivavahana isa maraina kosa dia ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Dia mizatra isika mijery ny peta-drindrina ny amin'ny fanambaran'ireo fandaharam-potoana samihafa eto amin'ny fiangonana momba ny Fanompoam-Pivavahana na ny alahady na ny akobanandro. Fa ao amin'ny peta-drindrina koa ry havana dia efa misy ny fandaharana ireo dinika samihafa ny amin'ny batisa, ny amin'ny mariazy mandritra ny taona. Dia hijery izany sika ary anaraka izany antsakany sy andavany amin'izay tandrify atsika tsirairay avy. Mba tsotratra aoriana sika ka ny hoe anao batisa amin'ny volana febroary nefa farany janoary vao miteny amin'ny mpitandrina hoe anao batisa dia efa nidiniky ny betsaka efa vita tao anatin'ny volana janoary. Dia izay ry havana ny tsara ampatsivana sy anentanana antsika. Mankasitraka atsika birao ny fiangonana ireo dekona sy olona sy olo-tenan'ny Sampana ao MPIZA-DRAHARAHA ary ny mpandray fanasan'ny tompo sy ny vahoakan'Andriamanitra miezaka manatanteraka ny fanapahan-kevitra ny amin'ny famonjena ny Fanompoam-Pivavahana isa maraina mba ho fijoroana vavolombelona. Ny faharoa efa nambara ny mpitantsoratra teo ny amin'ny alahady ny taranaka 20 janoary ho avy izao. Mandingana ny alahady 20 isika amin'ny fivoan'ny fiangonana koa dia atao mafy ny fanentanana mba andraisantsika anjara amin'izany atao hoe alahady ny taranaka. Ny salamo 170 andin'ny fahefatra no hitondrana antsika amin'izao alahady ny taranaka izao. Ampatsivina indray manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ny taranaka rehetra samidera ny asanao amin'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe. Indraindray eo amin'ny fianam-pianakaviana dia miaona rehefa misy fifaliana toy ny mariazy na manjo dia miresaka manao hoe tsy mifankahita mihitsy raha tsy tahaka izao, fa mba ataovy fotoana isym-panentanana anoratana fanasana isa-taranaka toy ny mariazy na ny fampandresana samihafa ataovy tena raharaha ny taranaka, raharaha mpianakaviana, raharaha nankonana lehibe mihitsy ry havana. Mihoatra noho izay heverintsika raharaha mpianakaviana lehibe itony atao hoe alahady ny taranaka itony satria nahoana amin'izany fotoana izany no ivorintsika ary ifampaherezantsika mbola hanohy ny fanompoana an'Andriamanitra eo amin'ny taranaka mifandimby. Anambara ny asanao lehibe amin'izay mandimby azy. Ary amin'ny alahady ny taranaka koa no anamariantsika fanavoza mpanolora-tena ny tsirairay avy. Tairo izay mety matory eo amin'ny ankonana amin'ny fianakaviana fa fotoana io ifoazana indray ahitana ny VONINAHITR'ANDRIAMANITRA. Ary ny fahatelo ny alahady ny taranaka tahaka izao dia alahady fanomezantsika tanana amin'ny asan'Andriamanitra ka adian'izao dia miomana mba ahazo andray anjara mihoatra noho izay saintsainao sy eritreretinao ary kasainy isa-taranaka ho amin'ny asan'Andriamanitra. Dia fanomezana tsara sy sarobidy toy izay nataon'ny maga no tanterahantsika amin'izany alahady ny taranaka izany. Tsarovy ary ny aka ny taratasy fisoratana anary raha mbola tsy nahazo sika efa nizaraina tamin'ny betsaka izany ny alahady lasa teo ary indrindra tsy aka ihany fa merina koa ao amin'ny mpandrara kobanandro ary amin'ny vomiera rehefa alahady tahaka izao. Ny fahatelo ry havana dia mikasika ny fifidianana. Efa nomanina isika tamin'ireo fanatanterahana ny fandaminana rehetra sy ny fanentanana mialoha ity androany ity fa izao alahady 14 janoary izao no anaovana ny fampisehoana voalohany ireo nanaiky ho fidiana diakona. Koa eto am-piandohana dia miantso ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra anefa ny adidiny amin'ny fifidianana diakona ny alahady 4 febroary ho avy izao. Ato anatin'ity fanentanana ity
mialoha ny fampisehoana ireo nanaiky ny fanolorana azy hofidiana dekona dia hozaraina amintsika ny taratasy vakiroka iomanantsika sahady amin'izany fifidianana izany. Rehefa tapitra ny soratra masina sy ny vavaka dia iainga ny tomponanjara izara ny taratasy mavokely ho an'ny fifidianana vakiroka vehivavy ary manga ho an'ny fifidianana vakiroka lehilahy. Dia miomana amin'izany isika riavana. Ny soratra masina izay fanambara tamintsika tatoato no mbola ampatsevana antsika indray hitarika antsika na ny nanaiky ny fanolorana hofidiana ka hijoro eto afaka fotoana fohy na isika mpandray fanasan'ny tompo. Hoy ny soratra masina amin'ny Samoela voalohany toko 7:7-20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izy no Jehova ankizy anao izay sitraky ny fony. Ivavaka isika riavana. Tompo Andriamanitra ianao, manapaka amin'ny fahefanao ary mahatanteraka ny sitraponao arak'izay safidinao. Misaotra noho ny asan'ny fanahinao masina izay mampandre ny fiangonana ny sitraponao. Mitarika ny fiangonana ahatanteraka izany sitraponao izany. Izao no fotoana iarahanay mitodika aminao eo anatrehan'ny adidy masina izay tontosain'ny fiangonana amin'ny fifidianana ny odekona eto amin'izao fitandremana izao. Koa dia mangataka aminao izahay ry Tompo mba hiasa manan-kery ny fanahinao masina hampahery ireo hijoro ane ianao ka hijoro ho fanehoana ny voninahitrao izy ho tsarony hoe izay mirehareako Jehova no reharehany. Hiasa ane ny fanahy masina ka hibitsika ao aminay mpandray fanasan'ny tompo ahatsiarovanay fa andraikitra sarobidy saropady ary masina indrindra nomena ho anay isolo tenanao Andriamanitra hifidy ireo dekona izay hosoranao anao izany fanompona izany. Matoky izahay Tompo fa tsy angaya eto ny fiangonana tsy amela azy irery ianao. Hotovinao kokoa ny teny manao hoe raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny adino tena mpiandohana ka hialan-tsiny amin'ny vehivavy na amin'ny lehilahy dia samy mandray anaran'olona 5:70 isika. 5:70 amin'ny vehivavy, 5:70 amin'ny lehilahy. Fa ao amin'ny vehivavy arak'izany dia mbola misy toy an'izay ilay atao hoe fiandry 7 dia milahatra araky ny vato azony no azona mametraka ny 5:70 voalohany sy ny 7 fiandry ary ny 6 moa dia lay mankasitraka ny tompo amin'ny zavatra rehetra. Dia samy hivavaka isika mba ho totosa ho voninahitran'Andriamanitra ho fampandrosoana ny fiangonana ny adidy atrehintsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Dia faly miarahaba anareo ary manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminareo tsirairay avy na hatratra indray izao alahady maraina izao fotoana ho antsika izao. Iaraka hivavaka isika. Jesosy mbola misaotra anao izay ankizy sy tanora ankehitriny
mbola omenao fotoana izahay hianaranay aminao. Ny angatahanay dia ilay fanainao masina no niasa ao anatinay tsirairay avy mba haizanay mandray ny hafatra izay tianao ambara aminay indray amin'ity anio ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Afaka mipetraka ny ankizy sy ny tanora rehetra. Ny soratra masina izay angalana ny hafatra ho antsika dia izay hita ao amin'ny Eksodosy 4:20, ny 12 ny tapany voalohany. Eksodosy 4:20, 12 tapany voalohany ihany. Dia rehefa samy nahita izany soratra masina izany isika ry ankizy tanora dia andeha rahantsika mamaky mafy be zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, miakary eto amiko eto an-tendrombohitra ka mitohy reto. Ahoana ozy ilay soratra masina? Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, miakary eto amiko eto an-tendrombohitra ka mitohy reto. Ay ho Andriamanitra ivavahantsika io ry ankizy tanora dia miantso antsika. Ary raha miantso antsika izy dia amin'ny toerana izay voafaritra. Izy Andriamanitra no manoro hoe eto amin'ity toerana ity ianao no antsoiko. Ary raha miakatra eo amin'izany tendrombohitra izany dia hoy izy hoe mitohy reto. Ny tendrombohitra tamin'izany dia natao hivavahana, zany hoe natao hiaonana amin'Andriamanitra. Ary rehefa miaona amin'Andriamanitra moa isika dia manao inona? Mivavaka nataontsika rehefa miaona amin'Andriamanitra isika. Fa inona kosa raha no hafatra ho antsika ao anatin'izany andalatsoratra masina izany? Andriamanitra dia miantso antsika ankizy tanora ihany koa. Fa raha tany tendrombohitra ny toerana nivavahana tamin'izany, fa amin'izao fotoana iainantsika izao kosa dia aty an-tranon'Andriamanitra isika no antsoin'Andriamanitra mba hitoetra ao amin'ny tranon'Andriamanitra, mba hivavaka amin'Andriamanitra. Zany hoe itsika zany ankizy sy tanora rehetra dia antsoin'Andriamanitra isika ato amin'ny tempolon'Andriamanitra, ato amin'ny tranon'Andriamanitra mba hivavaka amin'Andriamanitra. Ary rehefa mivavaka amin'Andriamanitra isika dia mahatsiaro hoe miaona amin'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany ihany koa no hanomezan'Andriamanitra ny teniny ho antsika izay hoentintsika miaina, hoentintsika mivelona amin'ny fiainantsika andavanandro. Dia rehefa antsoina isika amin'ny fotoana hoe misy fivoriana any am-piangonana dia mba samy andeha isika anaiky izany. Rehefa antsoina isika hoe misy fotoam-bavaka indray ao am-piangonana amin'izao dia mandeha isika manaiky ny baikon'i Jesosy Kristy isika tonga aty an-tranon'Andriamanitra mba hivavaka amin'Andriamanitra sy anao ny asan'Andriamanitra. Dia mazoto daholo ny ankizy sy ny tanora rehetra rehefa antsoina ohatra hoe hianatra sekoly alahady na antsoina anao ny asa any amin'ny sampana misy antsika tsirairay avy. Dia ny fanahy masina no hiasa ao anatintsika, ananantsika fahazotoana ahafahantsika manaiky izany tenin'i Jesosy zany. Fa antsoina amin'ny anarany avy isika tsirairay avy hoe mankanesa ato amin'ny tranoko ary mitoery ao. Mahafinaritra anie zany mitoetra ao an-tranon'Andriamanitra zany sa tsy zany ry ankizy tanora? Mahafinaritra be zany dia asaina isika rehetra mba hazoto amin'izany fiaonana amin'Andriamanitra izany, mba akaty an-tranon'Andriamanitra isika mba hivavaka amin'Andriamanitra. Dia ahoana moa ilay soratra masina teo? Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, izany hoe ilay Mosesy zany eto dia soloina ny anaranao. Ary hoy Jehovah tamin'ny, miakara eto amiko eto an-tendrombohitra ka mitoera eto. Dia izany no hafatry ny soratra masina ho antsika ankizy tanora indray amin'izao anio izao. Andeha mbola hiombona mivavaka isika. Misaotra Jesosy noho ny amin'ny teninao, fa aika ianao miantso anay mba hanantona anao ao amin'ny tranonao, hivavaka aminao. Dia tsy diso anjara tamin'izany izay Jesosy tamin'ity androany ity fa nampatsiahivinao indray hoe mila manantona anao zahay, mila mivavaka aminao zahay. Dia ilay fanahinao masina no angatanay mandrakariva mba hamenao anay mba tena hahafahanay manaiky izany teninao Andriamanitra izany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hivavahanay. Misaotra ray io. Amen.
dia ho any Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Miaraka hivavaka ary sika. Ry Andriamanitra raina tsara indrindra, misaotra anao izahay no izao fotoana nomenao anay izao, no tokony iainona ny teninao ary mbola izarana ihany koa ny fampiarana aminao. Ahaizanay mitombo amin'ny fahalalana ny sitraponao ary koa mampatsiahy anay fa ianao ilay tombo sy mpamonjy anay ka tokony hankalazainay mandrakariva. Magataka fananao masina izahay ray io ho an'izay hamaky ny teninao mba tsisy andiso izay rehetra vakianay. Ho an'ny tondran'ny hafatrao mbola ny fanahinao masina no ameno azy mba ahaizanay mampita aminay ny sitraponao. Ho an'izay mihaino kosa dia aza velanao eritseritra anay saina zavatra hafa izahay fomba mba hifatoka amin'izay ambaranao aminay ary tsy ho mpiaino manadiny izahay fa ho mpiaino mankatoy izay voalazanao. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay tomponay sy mpamonjynay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Miaraka amin'ny makisihan'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Eksodosy. Eksodosy toko 420 andiny 12 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Aroy Jehovah tamin'i Mosesy, miakary eto amiko eto amin'ny tendrombohitra ka mitoera eto dia omeko anao vato fisaka izay misy lalàna sy didy izay nosoratako ampianarina azy. Dia niaingo Mosesy Josoa mpanompony ary Mosesy dia niakatra teo an-tendrombohitr'Andriamanitra. Aroy izy tamin'ny loholony, miandrasa anay eto mandra-piverenanay eto aminareo. Ary indro arona sy ora dia eto aminareo, koa raha misy olona manana ady aokako eo amin'izy roa lahy izy. Dia niakatra tao amin'ny tendrombohitra Mosesy ary nirahona nanarina ny tendrombohitra. Ary ny voninahitr' Jehovah nitoetra teo ambonin'ny tendrombohitra Sinay ary nirahona nanarina azy nemana. Dia niantso amin'i Mosesy tamin'ny andro fafito teo avoan'ny rahona izy. Ary ny fijerin'ny voninahitr' Jehovah teo an-tapon'ny tendrombohitra dia tahaka ny afo mandevana teo masin'ny zanak'Israely. Dia niditra teo avoan'ny rahona Mosesy ka niakatra tao amin'ny tendrombohitra ary nitoetra tao amin'ny tendrombohitra 40 andro sy 40 alina Mosesy. Ho toizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Lioka toko 7 andiny 720 ka hatramin'ny 930. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa tokony ho avalona taorian'izany teny izany dia nitondra ny Petera sy Jaona ary Jakoba izy ka niakatra tany an-tendrombohitra hivavaka. Ary mbola nivavaka izy dia niova ny toetra ny tarehiny ary ny fitafiany dia tonga fotsy sady nanelatrelatra. Ary indreo nisy roa lahy niresaka taminy, dia Mosesy sy Eli izay niseho tamboninahitra ka nilaza ny fialany izay efa efainy any Jerosalema. Ary efa navesatra ny toro ny mason'ny Petera sy ny namany, nefa nahary tory ihany izy dia nahita ny voninahitr' Jesosy izy roa lahy izay teo aminy. Ary tamin'ny saran'izy roa lahy taminy dia ho Petera tamin'i Jesosy: Tompoko, tsara raha mitoetra eto isika.
ary aoka izahay anao tranolay telo, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'ny Mosesy, ary ny anankiray ho an'ny Eli, nefa tsy fantany izay nolazainy. Ary raha mbola niteny izany izy, dia nisy rahona niseho nanarona azy ireo, ary raha niditra tao anatin'ny rahona ireo dia raiky tahotra ny mpianatra telo lahy. Ary nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe, ity no zanako voafidiko, izy no henoy. Ary rehefa nitsahatra ny feo dia Jesoa irery ihany no hita, ary nangina izy ireo ka tsy nilazalaza tamin'ny olona na dia ray akory aza tamin'izany andro izany ny amin'izay zavatra efa hitany. Ary ho faranantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny epistily faharoa ny soratan'i Petera faharoa toko voalohany 4:20 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa tsy nanaraka izay anganongano ny foron'ny fahafitsian'ny izahay, raha nampafantatra anareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika, fa efa hita amin'ny masonay ny fiandrianany. Fa nalaza voninahitra tamin'Andriamanitra iray izy, raha tonga teo aminy avy tamin'ny voninahitra lehibe indrindra ilay feo manao hoe, ity no zanako malalako izay sitrako. Ary renao feo avy any an-danitra io, raha niara-mipetraka tany tendrombohitra masina izahay. Ary manana ny teny faminaniana atao mafiorina kokoa isika. Koa raha mandinika izany ianareo dia manao tsara, fa toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina izany, mandra-pazava ny andro ka miposaka am-ponareo ny fitarik'andro. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa fisainan'olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona arak'izay nitondran'ny fanahy masina azy. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia mamangy atsika amin'ny anaran'ny Tompo ry havana ao anatin'izao fotoanan'ny toriteny izao. Dia filazantsara araka ny Luka toko 5 andininy 9 hatramin'ny 9:30. Ary izay ombona atsika ao anatin'izao toriteny izao dia ny andininy 9 hatramin'ny 10:30. Dia ny asan'ny fanahy masina mbola ho amintsika hatrany hitomontsika amin'ny finoana eo am-piainona ny hafatry ny Tompo. Izao soratra masina izao ry havana dia manohy ny fanambarany Jesoa ny tsy maintsy aretany fijaliana ka hialany eto amin'izao tontolo izao aoriany ny fanenjehana azy. Fa tsy izany ihany, fa ambarany Jesoa koa eo aloha eo toko 5 ny andininy 7:20 hatramin'ny 7:20 fa izay manaraka azy dia tsy maintsy hitondra ny azo fijaliana. Koa amin'izany ity soratra masina milaza ny fiovan'i Jesoa tareto ao an-tendrombohitra ity
dia toy ny fampaherezana sy fanomezana fanantenana ireo mpianatra vao avy nandre ny fanambarana na ny vaovao ratsy avy amin'ny Jesosy. Tsy maintsy roso amin'ny fijaliana mafy hiara ny fahafatesana vokatry ny fanenjehana azy Jesosy, ary ny mpanaradia azy koa dia tsy maintsy hitondra ny azo fijaliana. Fa amin'izany indrindra no naneo ny voninahiny herinandro taty aoriana rehefa tokony ho avalona taorian'izany teny izany, hoy ny soratra masina. Naneo ny voninahiny tao an-tendrombohitra Andriamanitra ka nanova tare any Jesosy. Ny alehibiazan'ny voninahitr'Andriamanitra dia hitantsika ao amin'ny fanakekezana azy bebe kokoa. Ny fanakekezana na ny fiarahana akaiky kokoa amin'Andriamanitra no ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Fa tsy izany ihany, fa ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra koa ny faharetana. Ao amin'ny faharetantsika no ahitantsika bebe koa hatrany ny voninahitr'Andriamanitra. Ao amin'ny fiarahana akaiky amin'ny Jesosy no ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Voalaza matetika ao amin'ny soratra masina fa i Jesosy dia nanavaka anankitelo tamin'ny apôstôly akaiky azy kokoa tamin'ny asa izay nataony. Ohatra ao amin'ny Lioka 7:20 dia efa voalaza ao fa raha nanangana tamin'ny maty ny zanaky vavany Jairo i Jesosy dia tsy nisy navelany hiditra tao amin'ny efitrano nisy ny razana afa-tsy Petera, Jakoba ary Jaona. Petera, Jaona ary Jakoba. Eto amin'izao Lioka 7:20 izao dia voalaza ny soratra masina fa nitondra ny Petera sy Jaona ary Jakoba i Jesosy hiakatra any an-tendrombohitra. Ao amin'ny Matio 9:20 Vavaka i Jesosy tao Getsemaneny 7:30 dia voalaza fa nitondra ny Petera sy izy mirahalahy zanaky Zebedio i Jesosy hiataka kokoa an'ireo mpianatra hafa. Mirahalahy zanaky Zebedio raha ny tantara ny fiantsona ny apôstôly dia tsy iza fa imbola i Jaona sy Jakoba ihany. Manakaiky kokoa any Jesosy ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa niakatra tao an-tendrombohitra mantsy i Jesosy sy Petera, Jaona sy Jakoba ka nivavaka dia voalaza ny soratra masina fa tonga fotsy sady nanelatrelatra i Jesosy sy ny fitafiny, ny tarehany Jesosy sy ny fitafiny. Nanakaiky any Jesosy namaly ny fitaomany Jesosy ho any an-tendrombohitra mba hivavaka izy telo lahy apôstôly dia nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Nankany an-tendrombohitra mba hivavaka. Nazavaina tao amin'ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanora fa ny tendrombohitra tamin'ny fotoanandro ny testamenta taloha mbola tao amin'ny fiarahamonina nisan'i Jesosy koa dia tena toeram-pivavahana. Akaikikaiky kokoa an'i Jesosy satria nantsony manokana ireto apôstôly anankitelo fa nantsony hivavaka. Tamin'izany no nahitany ny voninahitr'Andriamanitra. Indray sika ramana dia miteny hoe eto ambavaka mba hiseho ny voninahitr'Andriamanitra fa ianao tsy mivavaka. Mparay monina aminao ihany, mpiara-mivavaka aminao ihany ny asainao mivavaka. Eny an-dalana eny koa dia mba eto ambavaka rehefa mahita mpivavaka mitondra baiboly. Ary mahafinaritra ny hoe misy olona tena manakaiky an'i Jesosy ao anatin'ny vavaka andro amanalina dia ampahitany ny voninahiny. Mitondra anao anakaiky azy bebe kokoa i Jesosy. Raha ny tantana ny dianao ho tonga eto am-piangonana amin'ity anio ity.
te hampahita ny voninahiny izy, te hampahitanao ny voninahiny indray Jesoa raha tonga eto ianao, nentiny mba hiakatra toy ny niakaran'ny Petera sy zao na Jakoba tany an-tendrombohitra, tena hita ny tarehiny Jesoa fotsy sady manelatrilatra. Te hahita ny voninahitr'Andriamanitra ve ianao? Manekeny antsony. Te hahita ny voninahitr'Andriamanitra ve ianao? Mazotoa mivavaka. Tsy ireo izay nitandahatra tao anatin'ny fisehoana ho amin'ny fifidianana diakona ihany no hahita ny voninahitr'Andriamanitra, fa raha manaiky koa ianao mba amaly ny antson'Andriamanitra, anakaiky azy bebe kokoa amin'ny alalan'i Jesoa, ka ho feno fiainam-bavaka dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Faharoa ry havana, ao amin'ny faharetana no ahitana ny voninahitr'Andriamanitra. Ao amin'ny faharetana no ahitana ny voninahitr'Andriamanitra. Ny andininy faha 1:30 sy faha 2:30 dia misy teny toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Niseho tamboninahitra ka nilaza ny fialany izay efa efainy any Jerosalema, ary efa navesatry ny torimaso ny mason'ny Petera sy ny namany, nefa nahary tory ihany izy, dia nahita ny voninahitry Jesoa sy izy roalahy izay teo aminy. Fanondrona ny Mosesy sy Eli atao amin'izao fiofantareta ao an-tendrombohitra izao dia milaza ny fotoana maharitra izay efa niasan'Andriamanitra. Ny filazana fa nahary tory ihany Petera sy ireo namany Jaona sy Jakoba dia manambara fa nisy fotoana niaretana tao, niaretana tory, niezana niady tamin'ny filan'ny nofo, ary naharetana mba ahitana bebe kokoa ny voninahitr'Andriamanitra. Ao amin'ny faharetana no ahitana ny voninahitr'Andriamanitra. Ohatra vitsivitsy ao amin'ny Baiboly, Abrahama rehefa tonga teo amin'ny faratapo ny fanoloran-tena, hanolotra anisaka zanany mba hosorona arak'izay nibakian'Andriamanitra azy, niantson'Andriamanitra azy. Rehefa tonga teo amin'ny faratapo ny fanoloran-tena, tonga tany an-tendrombohitra mba hanatitra anisaka zanany. Ao Genesis 2:24-40 dia voalaza fa niseho Jehova Jire. Niseho ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy natao fanatitra indray Isaka fa nisy zanak'ondry izay natolotr'Andriamanitra. Niseho ny voninahitr'Andriamanitra rehefa naharitra teny an-dalany Abrahama ka tonga tamin'ny faratampony fanoloran-tena, hanatitra ny zanany ho an'Andriamanitra. Niseho ny voninahitr'Andriamanitra. Ho an'ny Mosesy izay voalaza tao amin'ny Exodosy teo 4:20, ny andininy 4:20 indrindra, niseho ny voninahitr'Andriamanitra rehefa naharitra 40 andro tany an-tendrombohitra i Mosesy. Sika dia mora afa-po indraindray. Rehefa mivarotra dia hoe ngahita, rehefa mahitahita kely eo, mahazoazo kely eo dia ampy izay. Rehefa miasa dia hoe mety io e, avelao zao fa mety io e, ampy io e. Izay sika indraindray, fa eo amin'ny fiainam-panahy koa dia tahaka izany. Rehefa mahitahita kely ny voninahitr'Andriamanitra dia afa-po. Rehefa mba mahitahita kely ny herin'Andriamanitra eo mivavaka izay atao dia efa mahafaly izay. Rehefa miditra am-piangona dia ampy izay. Rehefa nanompo an'Andriamanitra manao ny adidy sy ny sisa dia efa afa-po. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, ny firosoantsika lalindalina kokoa ary ny faharetantsika amin'ny fanompona an'Andriamanitra dia mampitombo ny fahitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ianao ve dia mieritreritra fa ny fahitanao milaza fa mpiangona tsotra ny voninahitr'Andriamanitra dia hitovy amin'ny fahitan'ny hafa izay nanolo tena bebe kokoa fa voninahafoy no ianao no ny asan'Andriamanitra. Tsy mitovy ry havana. Hoy ny soratra masina, ataon'i Jehova ho hafa ny manompo sy ny tsy manompo azy. Samy hafa. Ary zany no hoe mandroso amin'ny lalina, ary tsy hoe mandroso amin'ny lalina ihany fa mahareta.
ny arotory ry petera sy ny namany dia nampahita ny voninahitr'Andriamanitra tsy ilay hoe tare sy ny fitafiana fotsy sady manelantelatra fotsiny fa niova ny filazana hoe nahita ny voninahitry Jesosy sy Mosesy ary Eli. Anjary mitombo ny fahitanao ny voninahitr'Andriamanitra hay rehefa miroso amin'ny lalina amin'ny fanompony ianao ary mitombo sy maharitra amin'izany fanoloran-tena izany. Rehefa raisina ho mpandray fanansan'ny tompo ny katekomenina dia milaza mazava tsara fa hiditra sampana izao na izao. Raha hitsangana rehefa avy eo ny firaisan'ny sampana ka hira ho taratrao ve ianao ary ahitany voninahitr'Andriamanitra ve ianao. Indreo ny firaisan'ny sampana dia ilaza ve fa tsy izay hitsangana eo hira rehefa avy eo dia tsy niteny tamin'ny raisina mpandray hoe za hiditra izao na izao. Raha te hitombo amin'ny fahitana ny voninahitr'Andriamanitra mirosoa amin'ny lalina ary mahareta mitoera ao dia hitombo ny fahitanao ny voninahitr'Andriamanitra tahaka andry Mosesy izay 40 andro 40 alina tany an-tendrombohitra, tahaka andry Abrahama nahatra ny zotra tamin'ny fizaham-toetra mafy tao anatin'ny fanoran-tenany. Ry havana malala, ny firosoana amin'ny lalina amin'ny fanompoana sy ny faharetana amin'izany fanompoana izany dia mampitombo ny fahitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Nde tsy izy, tsy ho amin'ny fanoran-tena miavaka ihany ao anatin'ny vanim-potoana ny fifidianana fa hampitomboy ny fanoran-tenanao mba hitomboko ny fahitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Jesosy Kristy tonga tamin'ny faratampony fanoran-tena tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana izay efa nanomany ny mpianany araka ny voalaza teo dia tena nahita ny voninahitr'Andriamanitra, tsy hoe nahita fotsiny fa nipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra miara-manam-boninahitra amin'Andriamanitra. Tianao ve ny ahita ny alehibe ny voninahitr'Andriamanitra akekeza ao anatin'ny fiainam-bavaka izy? Sitrakao ve, irinao ve ny hitomba amin'ny fahitana ny fahalehibiazan'ny voninahitr'Andriamanitra aroso lalina ny fanoran-tenanao ary mahareta amin'izany ho tahaka an'i Jesosy Kristy hipetraka hiara-manam-boninahitra amin'Andriamanitra koa ianao. Ho an'ny tompony voninahitra ny teny ho amintsika. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika ry havana. Andriamanitra tompony voninahitra ianao, misaotra mankasitraka indrindrany amin'ny hafatra izay nampitondrainao mpanomponao ho anay vahoakanao tamin'ity androany ity. Fa mampianatra anay indray ianao fa raha te hahita ny voninahitra ao izahay dia mila manakaiky anao Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny asa fanompona maro samihafa. Nampianarinao ihany koa izahay fa raha te hahita ny voninahitra ao dia mila manana faharetana. Faharetana amin'izany vavaka izany, faharetana amin'izany asa fanomponanao izany. Ampitoerao anatinay tompo izany teninao izany mba hahafahanay indray manavao ny fanoloran-tenanay ao anatrianao amin'ny antso izay efa niantsonao sy nifidiananao anay tsirairay avy. Indreto ny fiangonanao, manavao eo anatrianao ny fanoloran-tena indray mba hiariarian'ny voninahitra ao eto amin'ity fitandremana izay misy anay ity. Mivavaka izahay ao ankehitriny ho an'ny Firaisan'ny Sampana. Ianao Jesosy Kristy ilay fotoboloboka tokoa no mampiray anay mba tena ho iray tokoa izahay manompo anao, manonona ny anaranao, miantso anao Andriamanitra rainay. Mivavaka izahay ao ankehitriny ho andreo olona maro izay nanolo-tena eo anatrianao, hanavao izany indray ny fanoloran-tena ho an'ny fanompony dekona. Ianao Andriamanitra no efa miantso sy nifidy anay tsirairay avy dia mba hanana ny faharetana ao anatin'izany fanompona izany
ny fanainao masina no angatahanay hiasa ao anatin'izy ireo ampahery azy ahafahany miantsoroka ireo adidy maro samihafa izay miandry azy ao anatin'izany ary indrindra ihany koa mba hananany faharetana amin'ny fanomponanao amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana rehetra mivavaka izahay tompo ho an'ny isan'ny Sampana maro ny asa izay miandry anay tiany ho tanterahana ihany koa kanefa aoka ny sitraponao Andriamanitra ireriany ho tanteraka ao anatin'izany mba hanehoana ny voninahitra ao mivavaka izahay Andriamanitra ankehitriny ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ato Madagasikara dia ny amin'ny fotoana izay ho tanterahany amin'ny herin'ny anio eny Ivato dia ianao Andriamanitra hiasa amin'ny alalan'ny fanahinao masina hitaonanay tsirairay avy mba hiombona amin'izany Fanompoam-Pivavahana izany izahay hitondraona hambavaka indray ny tao-piasana 420 sy 20. Mivavaka izahay ankehitriny ho andreo izay tsy salama ianao Andriamanitra no hanasitrana azy ireny ho andreo izay azo pahoriana ianao no hampionina azy ho andreo manana olana maro saribahana dia ianao no hanome hevitra azy ahafahany miala ao anatin'izany olana izany mivavaka ihany koa izay Jesosy ankehitriny ho an'ny fiainanay tsirairay avy amin'ny asa mandraraha izay miandry anay ny fianarany zanakay ianao no hanambina anay amin'ireny rehetra ireny mivavaka izahay ho an'ny isan-tokantrano mba samy androtsahanao ny fitahiana sy ny fahasoavana avy aminao ny tsirairay avy dia mivavaka izahay ho an'ity firenena misy anay ity mba hanjaka eto tokoa izany fandriam-pahalemana mba hanjaka eto tokoa ny fiadananao Jesosy Kristy hanananay fanantenana ny hoavinay fa handroso tokoa izahay ao aminao dia mihitsy sy manantena izahay Andriamanitra fa mihaino vavaka ary mamaly vavaka tokoa ianao dia indro izahay tsirairay avy ireto samy manana izay etaetaponay tianay hoentina eo anatrehanao dia mianoana ry Andriamanitra eo Tompo izany no etaeta ny fonay pranay eo anatrehanao dia misaotra sahady ny amin'ny valombavaka izay homaninao ho an'ny tsirairay avy fa ankehitriny dia mahafaly anay kosa ny miombona amin'ilay vavaka nampianaran'i Jesosy manao hoe sainay ao izay any an-danitra ho hamasinina ny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra omeo anay no izay anona sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay miloka taminay raha za mitondra anay amin'ny fankapana fa manafahanay amin'ilay ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen izao dia hitsangana ny firaisan'ny Sampana ny sampanasa ny asa ary ny fikambanana anatanteraka ny anjara hirany See
fa izao koa ry havana araky ny fandaminana efa napetratsika fiangonana no anehotsika fankasitrahana eo anaty tompo ny mpitandrina mpiara-miasa ny MPIZA-DRAHARAHA nanomboka ny volana oktobra ka hatramin'ity fiandohan'ny volana janoary ity. Dia ny mpitandrina Luciany alalatsika azy mangataka azy nivady mba handroso ety amin'ny altara ary mangataka andreo birao ny fiangonana koa mba handroso amin'izao anatanteraka izao fampitondrana izao. Eny azy dia fifaliana ho an'ny mpianakavy finoana tarian'ny reto biraon'ny fiangonana ny mifanatry tava aminareo mivady ny amin'ity andro hoan'ity. Niazakazaka teto ianareo niara niazakazaka teto isika niezakezaka tamin'ny fitorinan'ny filazantsara arak'izay anjara fanompoana ny faharombonana. Tsapanay ny fitiavan'Andriamanitra ny fiangonana raha naniraka anareo teto anivon'ity fitandremana ity izany Andriamanitra ny antso sy ny fidy izany ary dia mankasitraka azy izahay kanefa koa dia mankasitraka anareo satria nantsonandro ianareo dia tonga nantsonalina dia avy. Ny tompo ilay efa niantso ane hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araky ny haren'ny voninahitry. Dia indro ny soratra masina izay tononona aminareo araka ny Isaia 5:20 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. Jehova efa niantso hatrany am-boka ary hoy izy tamiko, mpanompoka ianao ry Israely izay entiko mampiseho ny voninahy. Hoy koa ny soratra masina, ianao kosa miezany tady fahamarinana toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy, miadiny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononany tena. Hitsangana hivavaka isika fiangonana. Misaotra ry tompo Andriamanitray, fa mbola miantso olona tokoa ianao isahana asa manokana sy masina eo an-tanimbolinao ary mampahery amin'ny alalan'ny fanahy masina nireny olona nantsonao reny mba hamaly ny antsonao ary manikina azy fahavononana, azahoany miady ny ady tsara ny finoana, miazona ny fiainana mandrakizay, tsy izy rery ihany fa ny ankonana sy ny fiangonana izay anirana ho azy. Dia tovy amin'izao mpanomponao izao ny teny izay novakiny, fa ho mpanompo tena entinao ampiseho ny voninahitrao izy. Tovy amin'ny mpanomponao sy ny ankonany ny filazanao, fa tsy nomenao fanahy osa izy ireo fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononany tena. Angatahanay ary ianao hialo lalana azy amin'ny fiomanana ho mpitandrina izay hifarana afaka volana vitsivitsy, ho fanehoam-boninahitranao ny fahavitan'izany antsakany sy andavany. Irina indrindra ianao ametraka azy eo amin'ny tendrombohitra ahafahany mivavaka sy mifanakaiky aminao bebe kokoa ary mitaona olona anakaiky anao bebe kokoa. Dia ilay sa efa fantatra sahady hitsena azy amin'ny fifaliana mba efanybe amin'ny fanomponanao. Dia misaotra tompo ny amin'izay anomezanao ny mahasoa ireto mpanomponao reto araky ny habe ny fitiavanao. Dia azony amin'ny tanam-pahasoavanao izy ireo. Vavaka koa izahay ho andreo mpiomana mpitandrina rehetra naiza naiza any amin'ny toeram-panomanana faritany seto Antananarivo. Ahery ao aminao izy ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Petraka isika ry havana. Ny fanomezana atolotry ny fiangonana moa dia arak'izay fa voarakitra tao anaty valopy atolotra rehefa avy eo. Dia misaotra indrindra ry havana. Mandalo ampahery sy hanonona fankasitrananareo ny biraon'ny fiangonana.
dia omentsika anjara fitenenina i pastera. Endry havana ho voninahitran'Andriamanitra ireriany no ijoroko eto. Ny voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra lehibe no ny amin'ny fahatanterahany iraka avy amin'ny toeram-panomanana izay niatrehana ny fizaran-draharaha teto amin'ity fitandremana isotry fitiavana ity tao anatin'ny efa-bolana katroka androany. Dia manaraka izany koa mankasitraka ny mpitandrina sy ny mpiaramiasa rehetra izay nandray amin'izany iraka izany ka niara-niasa tamin'ny tenanay teo amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra teto amin'ny fitandremana nandritran'izany fotoana izany. Ary indrindra mankasitraka nareo kristianina rehetra ny fiangonana manontolo ny Sampana sy ny Sampanasa rehetra izay nanaiky nanaovana ny fizaran-draharaha teto amin'ity fitandremana ity. Ny faharoa manarakaraka an'izany ry havana dia mpanompo tsy maso ihany ny tenanay koa izay tokony nataonay aza mety tsy vitanay nefa Jesosy no teny hoe izay tokony natao ihany no vitanay. Dia izany no angatahana aminareo ny famelan-keloka raha misy teny sy fihetsika mety nipolisatra mety nampalahelo anareo dia angatahana famelan-keloka avy aminareo izany. Ary mbola hamita ny fianarana moa ty mpanomponareo ty ka izany indrindra no angatahana tsodrano sy famelan-keloka avy aminareo rehetra koa dia izay re ny teny dia mirary soantsika rehetra homban'Andriamanitra daholo amin'ny asa fanompoana. Saotra indrindra tompoko. Fa arak'izany dia mankasitraka ny mpiara-miasa teo aloha isika miarahaba sy mandraiky kosa ny mpiara-miasa vaovao dia ny mpitandrina Ranevson anitry ny aina izay taona fahadimy ihany eo amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ambatona Ganga. Miarahaba sy mirary soanao pastera tonga soa eto amin'ity fitandremana isotry fitiavana ity. Efa nitondra antsika tao anatin'ny Fanompoam-Pivavahana teo izy tamin'ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanora ary tamin'ny Vavaka fangatana. Dia mirary ny herin'ny faherezana ho aminao mandritra ny fepotona izay iarahantsika miasa eto. Mba hitehaka koa isika ho fampaherezana tsara. Ny amin'izay vita sy mbola ho tanterahana dia ho voninahitran'Andriamanitra hatrany. Sao dia anatanteraka ny anjara Hirany ny Ampifitia. Iombona amin'ny vavaka famaranana sy sikariavana. Andriamanitra tsy saronay teo ampandraisana ny asa sy fampaherezana ny tanteran'ireto mpanompono soranao ny herinao ary hitanay ny voninahitrao.
dia misaotra anao fa ilay teny notononina taminay teny mpahariana vaovao dia nanova ny fiainanay hiatsara koa mihoatra noho ny tamin'ny lasa ary mampahery anay ianao asa tsara kokoa noho izay efa vitanay. Mankasitraka tompo ireo ny mpanomponao izay niazakazaka tamin'izany asa sy fampaherezana izany, mbola anantitrantitra ny fiantsonao azy ireo ane ianao ary anamasina azy mandraka riva mba homendrika ny fahamasinanao koa ny fijoroany ny tontolo eny. Dia misaotra ny amin'ny ombanao anay amin'ny fahasoavanao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mitsangana riavana andray ny hafatra sy ny tsodrano ary mamarana amin'ny hira fahasivy andininy fahefatra dia rainay ianao riray. Izao no hafatra ho antsika vavinandray ny asa sy fampaherezana. Ho Jesosy, tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Ho tanteraka aminareo ny tsodran'ny Tompo. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny hery sy ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.